Ganafotsy maso sivy, mâle, femelle efatra. Faritra rovana Bemanivoka moa zany a dia faritra rovana manana mampiavaka anazy indrindra raha eto Madagasikara. Miavaka kokoa noho ny fisian'ireo karazam-borona zay efa ho lany tamingana ao aminy, ary anisan'ny tena mampiavaka azy ny nahitana ny ganagana fotsy maso. Eto zany izao zany izy afa marina atsika zany izy amizao, ka raha marina atsika izy mihaino zany volume mety eo amin'ny 50 metre mila eto no misy azy amizao ifaripatra eto. Mba tena goavana kazany mbala maro zany olo mangalatra mandoro, izy le tegna olagna goavana ve zany maro le olo mpangala fandrama regny zany mandoro zany regny mandoro ala zay zany tegna le mbala sarotry fongarigny akao amin'ny faritra tantaninay eto. Amizay ndraiky zay fa misy paikady zay atao zay zany mandamigny programme mitety le faritry na de tsisy atiala aza magnentagna le fokon'ologno akeo alohatsika iarovantsika izao iarovantsika ny tontolo iainana. Mizaha raha tsy ara-potoagna amin'ny TV-ala zany ny raha isan-karazany mandratrandratra volo manatatra manaritry ny honahona hosihosy zany tegna tsy tian'ologno zay magnanzio fa lagny ny tatoato ndraiky ny fagnontanana anay zany afa maromaro n'ologno azonay zay amin'ny fokontany Emberivery eto fa maromaro isany efa nisy tratra zany tamin'ny nanapakazo io natambokany zany le raha afa telo tagno hoe zany zare zao mbala misazy egny antsuisse zany nisazin-jare. Nodiventigny any raha nantsakaigna ny amin'ny fiaramiasa amin'ireo partenaire zay miantsehatra ao ny Peregrine Fond ary koa zany voalohany fotony tegna manjary rehetra tombon-tsoa azonay amin'ny avy amin'ny hatiala